Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Mbola agnatina faliagna lehibe no entinay manolotry ny teny fiarabagna ho antsika zay magnaraka an'izao onjam-peo ny radio Fagniry mamitsika jiaby izao. Indro fa averinay agny amintsika antokantragno sy atsika jiaby zay mitandregny an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry izao. Nitoroteny sy fampianaragna tamin'ny ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Raha niaranagna tanteraka igny sorona masina lehibe tagny amin'ny La Montagne des Français igny atsika jiaby tamin'ny alahady fahadimy amin'ny Karemy, izay nagnatanterahantsika ny lalany azy fijaliagna namakivaky ny tanety ary nagnanaovagna ihany koa zegny sorona masina ho fisaoragna Zagnahary amin'ireo fahasoavagna maro azontsika sady nentintsika nandinihagna ny fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ke asaigna ampitiavagna antsika jiaby mba aharitry tandregna hatramin'ny farany, indrindra fa ho anao zay tsy afaka namonjy igny La Montagne des Français nagnatanteraka ny pèlerinage tamin'ny alahady fahadimy amin'ny Karemy, izay nirantsika jiaby nandeha nidodododo nankegny antanety tamin'tendrombohitry nagnatanteraka ny sorogno masigny sady niaranandiniky ny fijaliagna zay niaretan'ny Jesosy Kristy tompontsika izegny. Ke mahareta mitandregny hatramin'ny farany ary mazahoa lesogno be amin'ny fampianaragna zay nalefa ny ray aman-dreny ho antsika ondry, ho antsika zanany atao agnatin'ny diocèse, indrindra fa atsika zay afaka maharegny amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ka ny tenin'Andriamanitra aloha hanondeha aroso atsika dia ireo vaky teny telo ary rehefa aveo iaraka hitandregny izegny fampianaragna sy toriteny zegny atsika jiaby. Mianao finaritra. Zao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Indro aho hanokatra ny fasanareo, ampiakatra anareo avy ao ampasanareo ry vahoakako, ary hitondra anareo ho eo amin'ny tanin'ny Israely. Ary dia ho fantatrareo fa ny Tompo aho rehefa voasokatro ny fasanareo, ary tafakatra avy ao ampasanareo ianareo ry vahoakako. Ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo, sady homeko saharana eo amin'ny taninareo. Ka dia ho fantatrareo fa izaho Tompo dia milaza sy magnatanteraka koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Bakteny masina faharoe. Taratasin'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Re kristianina avana, izay ao amin'ny nofo dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra, fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha mitoetra ao anatinareo koa ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy, fa raha ao anatinareo Kristy, na dia maty aza ny vatana noho ny fahotana, dia mena kosa ny fanahy noho ny fahamarina. Ara ny fanahy izay nananganana ny Jesosy ao velona no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana any Kristy Jesosy koa no amelona ny vatanareo mety maty noho ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Ombatsika mianakavy aneny Tompo. Atukuan Yeisa Evanjely masina Jesosy Kristy Tompotsika nosoratany Masindray Joany. Minatane wanari Tompo. Tamin'izany andro izany nisy lehilahy anankiray narary atao hoe Lazara avy any Betania, tanagnan'i Maria sy Marta rahavaviny. I Maria dia ilay vehivavy nangosotro diloilo magnitry ny Tompo sy namafa ny tongony tamin'ny volondoany. Ary i Lazara anadainy no narary. Dia nagniraka ologno tany am Jesosy ireo anabavin Lazara hilaza hoe, Tompo, marary le tianao. Nohon regnin Jesosy izany, dia hoy izy, aretigny tsy ho fahafatesagna ity, fa ho voninahitran'Andriamanitra sy hahazoana zanak'Andriamanitra voninahitra. Ary tian Jesosy i Maria sy Marta rahavaviny ary i Lazara. Nefa nohon regniny hoe marary Lazara, dia mbola nitoetra indroa andro tamin'izay nitoerany any izy. Nohon afaka izany, voahoy izy tampianany, andeha isika ho any Judea indray. Ka hoy ny mpianany taminy, radio, voahengina teo no nitady itora-batonao ny Jody, ka dia ankandray ve ianao? Dia hoy Jesosy taminy, tsy 12 ora va ny indray andro, ka ny mandeha antoandro tsy mba tafintohigny, satria mahita ny fahazavana zao tontolo izao. Fa ny mandeha amin'ny aligny no tafintohigny, satria tsy manam-pahazavana. Noho ny voalazany izany, dia nampiany hoe, matory i Lazara sakaizantsika, fa andeha amoa azy aho. Ka hoy ny mpianany, raha matory izy Tompoko, dia ho sitragna. Ny nahafatesany noho ny lazainy Jesosy, nefa torimaso tsotra izao kosa no nampoizin'ireo mpianatra ireo. Izay Jesosy
no nilaza tsotra tamin'izy ireo hoe maty Lazara, ary no ianareo dia faly aho satria tsy tao mba hinoanareo, koa andeha isika hankany aminy. Dia hoy Toma izay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. No ny tonga tagny Jesua dia hitany fa efa nilevigny 4 andro i Lazara, ary i Betania dia tao akaikin Jerusalema tokony ho 5 stady. Ka maro tamin'ny jody no tonga tao amin'ny Marta sy Maria mba hitsapa alahelo azy noho ny nafatesany anadainy. Vantany voaregniny Marta fa hoe tonga i Jesua, dia nandeha nitsena azy izy, fa i Maria no nijano tao an-tragno. Dia hoy Marta tam Jesua, raha taty anao tompoko, dia tsy maty ny anadaiko, ary na dia izao aza dia fantatro fa na inona no angatainao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesua taminy, hitsangana ny anadainao. Fa hoy Marta taminy, fantatro fa hitsangana izy am farandro fitsanganany maty. Hoy Jesua taminy, izao ny fananganana sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velogno indray, ary izay rehetra velogno ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao Marta? Dia hoy izy, eny tompoko, mino aho fa ianao no i Kristy, zanak'Andriamanitra velogno, ilay hoe tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy, dia lasa niantso manginginy any Maria ravaviny nanao hoe, o ny tompo, ka miantso anao izy. Vao nandre izany kosa i Maria, dia nitsangana niaraka tamin'izay ka nankao aminy. Fa mbola tsy tonga tao an-tanàna i Jesua, fa mbola teo amin'izay nitsenany Marta azy ihany. No ny hitany jody izay tao amin'ny Maria tao an-trano sy nitsapa alahelo azy, fa nitsangana haingana izy ka nivoaka, dia nagnaraka azy izy ireo, fa nihevitra hoe lasa hitomagny agny am fasagna izy. I Maria kosa no ny tonga tao amin'izay nitoeran Jesua ka nahita azy, dia niankoko tamin'ny tongony sy nanao taminy hoe, raha taty anao tompoko dia tsy maty ny anadaiko. No nahita azy nitomagny Jesua sy ireo jody niara-nitomany taminy koa, dia nandevy ny fony Jesua ary nientagna hiray ihany ny tenany rehetra. Ka hoy izy, eza ny nandevegnanareo azy? Dia hoy ireo taminy, andeha ianao izaha tompoko. Ary nitomagny Jesua. Dia hoy ny jody, akory ity habe ny fitiavany azy? Fa hoy kosa ny sasany tamin'izy ireo, tsy azony natova re ny nisakina andralehilahy ity tsy ho faty, nefa ny mason'ilay teraka jamba napairatiny. Dia niontagna indray ny fony Jesua, ary lasa izy nankeo am fasagna izay zoy norakofagna vato. Ary hoy izy, esory ny vato. Ka hoy Marty anabaviny maty taminy, efa membo izy tompoko, fa 4 andro izay. Ary hoy Jesua taminy, tsy efa voalazako taminao va, fa raha mino ianao dia ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Dia nesorigny ny vato,
ka niandrandra I Jesoa sy nanao hoe misaotranao aho raiko satria efa nitandregny zay ianao. Raha izao dia fantatro fa mieno ahy mandrakariva ianao, fa noho ireto vahoaka magnodidiny ahy kosa no nilazako izany, mba inoany fa ianao nagnirakahy. Rehefa nilaza izany izy dia niantso tamy feo mahery hoe mivoaha ry Lazara, ka niaraka tamin'izay dia nivoaka ny maty. Ny tongotra aman-tanana nisy fehimpaty ary ny tavany ny sarogny lamba. Dia hoy Jesoa tamin'ny ologno, vahao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny Jody izay tonga tao amin'ny Maria sy Marty sy nahita ny nataony Jesoa no nino azy. Izany ary kankalazao antsika ny tenin'ny Tompo. Re Kristiana ava itandregny ny somary lavalava ny torteny amin'ny alahady fahadimy zay vakina tamitsika. Io no evanjely atolotry ny eglizy amizao alahady fahadimy izao. Ary ireo vakiteny roa ny Eloazy de manampy antsika andray azy tokoa amin'izao pelerinage raha manatanteraka izao. Averimberina tam'ty taona ity, taona ny fandalina pinona sy taona ny finoana, fa taona fandalina pinona tao arinan'ny taona masina, ka ny lohevitra noraisika de hoe Jesoa Kristy mpiarabelona amitsika isan'andro. No alalinsika izay tamin'ny vanim-potoana ny avant, nanomanatsika ny fandresana an'izay Jesoa zay eo anivosika tonga nofo amin'ny Noely. Amin'izao karemy zao fandrindra tatoato nanomboka tamin'ny alahady fahatelon'ny karemy dia nibanzina an'izay tokoa isika sy lavitra I Jesoa, fa Jesoa mpiarabelona amitsika, Jésus-Christ notre contemporain mpiarabelona amitsika isan'andro vaky. De izay tokoa ry Kristiana ava, ary sapasika izay raha nandinika ny banzina ny vavaka any reny fizanonana tamy lalan'ny azo fizaliana. Ny fizanonana tsiraikiraiky dia azo lazaina fa fiaina sika tsiraikiraika ka I Jesoa Kristy no eo anivon'izay fiaina sika izay, sy hoe eo anivon'ny fiainana ka mitazana sanatria izany tena mandray atanana ny fiainasika. Zay ny misterin'ny banjinintsika teo, izy lay sy nanota nefa nanaiky ho fahotana mba hanala sika amin'ny rasy rehetra. Ary ny rasy faratampony fantatra sika izany
dia ny fahafatesana. Mangina za satria teany tany asangano ny tagnan'izay te ho faty. Samy matahotra an'io sika ziabiko io ny farany rasy. Ary en plus n'izay sambako naheno tamin'ny evanjely maimboy ao pasanao Lazara, en plus nefa maty anao mbola membo. Aza la grave ka izay indrindra ry kristianina havana nanaiky ho fahafatesana i Jesoa mba hamelona sika, ary de zay no dikan'izao fekarasika izao. Zay tokoa ry kristianina havana azo raisika sy kiraikiraiky ny evanjely teo ka hitasika ny mouvement karaha ny mouvement nataosika niakatra taty atendrombohitra, ka hitasika i Jesoa niditra tanatin'ny fiainan'ny Marta, Maria ary Lazara karaha ny fiaignasika. Raha tadidinareo sara nilazaiko teo am-pendohana fa ny tena ady goavana am'izao ady ataon'ny demony de agnanapotika ny fiainakaviana, anapotika ny mariazy zay fototra n'izay fiainakaviana izay. De hitasika ary Jesoa niditra am'ty fiainakaviana ity zay zom-pahoriana niatrika ny fahafatesany ny anadany. Azo eritreretina zany fa maty ny ray aman-drenin'izy ireo, i Marta, i Maria ary Lazara, ary Jesoa azo eritreretina misy zay satria niditra amin'ny fiainasika ho a Jesoa. Matetika izy zany no mamangy rehefa andeha ho an'i Jerosalema, satria lalana andalovana ho an'i Jerosalema i Betania zay misy any Marta, Maria ary Lazara, ary tena mpinamana izy ireo. Ary ny dikany hoe Lazara dia lay naman'Andriamanitra. Dia eto manazava kely aho satria ny papa amin'ny afatra nataony tamin'ny Karimy de lay fanoarana mikasika any mpanan-karena zay sy misy anarana sy i Lazara lay mahantra. Aisika sara io tantara io miresaka momba ny faraandro, ka raha maty i Lazara lay mahantra sy nikarakarain'ilay mpanan-karena dia any an-danitra izy satria natoky an'Andriamanitra lay naman'Andriamanitra, ka tonga kosa ny fahafatesan'ilay mpanan-karena any amin'ny afobe. Ka nitalao tamin'ny Lazara mba anampy azy nefa misy ansana. Mbola resaka fahafatesana koa zay, misy ansana. De hoy ny papa hoe fanomezan'Andriamanitra ny namana ka karakarao, fanomezan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra di Jesoa ka raiso ampitiavana. Zay tokoa ry kristianina havana nataoko entre parenthèse zay, ary efa nisy fandalinana nataonareo mikasika an'izay, ary mbola tohizanareo io afatra sara be nataon'ny papa amin'ny Karemy io. Ka miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika, hoy aho tena niditra amin'ny fiainan'izy telomenada i Jesoa, narary Lazara ary maty. De azo resina zany fa marary ny fiainakaviana ary indrisy aza milaza miara-mahita isika fa efa misy indrisy hoy aho fiainakaviana efa ao anatin'ny fahafatesana misy, satria noho ny antony maro samihafa mampalahelo
de mivaralila ny fiainam-pianakaviana, misy ny fisarahana, misy ny fanapotehana, misy ny fanarasy, misy ny ady karan'izao, misy ny herisetra ao anatin'ny fianakaviana. De karahany i Marta koa asika zany ny any ty, rehefa nandinika n'io lalan'ny azo fizaliana io, nanantona any Jesoa i Marta, satria raha narary izy fantatry ny Jesoa zay, sy niazakazaka izy hoe sy miraharaha ve Jesoa, sy miraharaha ny fianakavisika ve i Jesoa, raha tozo an'ireny fahasarana reny, ary misy aza tady any Mesiny indraindray hoe aiza ary zao Andriamanitra izao. No ny antony maro samihafa isika dia very fanaim-bola velona, dia i Jesoa nefa miditra amin'ny fiainasika. Iny izy fa lasa nandeha any Betania ary nanantona azy Marta, ensika sara ny teniny, raha taty anao tompoko de sy maty ny anadako, ary na de izao aza dia fantatro fa na inona ka tanao amin'Andriamanitra domen'Andriamanitra anao zany. Isika koa araky ny lazaiko teo, sahira saina amin'ny zava-misy ao amin'ny fiainasika, fa indrindra ny fiainam-pianakaviana. Nisy ny taona ny fianakaviana natao ary nisy ny sinoda maro, na izany aza de milaza miara mahita isika fa miatrika fahafatesana ny fianakaviana maro, ka aoka ho tahaka ny Marta isika. Ary teto aho no nanao ansoavy tamin'ny fianakaviana, ary dia mbola veriko eto araky ny lazaiko, misy fanirahana ny fankalazana. Aoka isika ho tahaka ny Marta sy Maria, anatona ny Jesoa. Raha tiasika ho sitrana ny aretin'ny fianakaviasika sy raikiraikavy, mbola veriko izay, manatona an'Andriamanitra, manatona any Jesoa, fa i Jesoa anangana asika. Azadiny ry kristianina havana. Ary eto dia isorana moa ny teknika am'izao, ka mba efa miombona, na de sy miombona tanteraka, na de sy miombona 100 isan-jato aza ny diosezi amin'ny ora zao, dia afaka mandray koa ny any amin'ny sava, afaka mieny an'izao fampianarana izao. Ka izay no anaovako ansoavo, anirana ny fianakaviana am'izao paka izao. Aoka ivavaka isika, aoka ho eglizy kely tokoa ny fianakavisika ka handray an'i Jesoa, tahaka ny andraisan'i Jesoa, tahaka ny andraisan'ny Marta sy Maria any Jesoa. Maro ny fahoriana miatrika etrehan'ny fianakaviana am'izao, tahaka ny fahafatesan'ny Lazara eto. Ny fiombonana am' Jesoa no ahafahasika mandresy an'izay rasy zay. Ary de zay indrindra ry kristianina hava, milaza miara mahita isika raha toizasika ny famakinany evanjely, fa efa nalevona nandritra ny andro maromaro i Lazara. Zay ny resaka amin'ny fianakaviana, fa ny resaka fiarahamonina ihany koa dia maro ny zavatra mahafaty ny fiarahamonina sika. Maro
ny zavatra mandrendrika ny fiarahamonina sika, anaty godra ny fiainasika izao. Revo ao anatin'ny herisetra, anaty godra ny herisetra ny fiainasika matetika, anatin'ny godra ny fitiavan-tegna ka sy mahalala ny hafa de mifanapotika, maty ny fahamarinana, maty ny fitiavana marina, maty ny fihavanana. Dia hoy Jesoa ary milaza amintsika izay manatrika an'izao pelerinage izao. Hoy izy miteny amintsika tsiraikiraiky ary manambara amintsika tahaka ny lazainy ao amin'ny evanjely. Mety efa trotraka isika tahaka ny lazainy Marta, efa maimbo izao tompo, maimbo ny fiainasika, maimbo ny herisetra, mifamono isika, maimbo sisy koa ny rariny sy ny isiny, ny vandivandy sy ny risoriso no manjaka. Izay manana fahefana kidikidy de mampiatra an'izany fahefana zany. De hoy Jesoa amintsika, sokafy io fasana io. Miteny amintsika izy, mety misalasala sika karaha nataon'ireo hoe akory sy hainy ve mampisangana ny velona, sy hainy ve. Ny finoansika ny voaozongozona matetika amin'izao andro izao. Marina zany ry kristianina havana, miarabelona amintsika nefa i Jesoa, eo anivosika i Jesoa, ary zay no banjinisika tamin'ny lalany azo fizaliana. Raha sy zany nagnano sinema, nagnano teatra isika, fa raha finoana no nibanjinasika ny lalany azo fizaliana, milaza amintsika izy sokafo ny fasana zay mandrendrika ny fiainasika io. Ary milaza amintsika izy satria isika no Lazara, isika no naman'Andriamanitra, zay ny dikany hoe Lazara, mivoary Lazara. Milaza amintsika izy amin'izao pelerinage zao, mba sy hirefarefa anatin'ny godra ny fahotana isika. Ary milaza amintsika koa mba sy hoe isika irery any no miady an'izay, fa tadiavin' Jesoa am'izay fifoazasika izay, ny firaisankina sika, tadiavin' Jesoa ifarimbona sika, sy mandeha irery sika. Ka izay no lazainy any Lazara hoe lazainy tamin'ireo olona nanodidina teo, vahao izy. Zay koa ry kristianina havana, milaza amiko, milaza aminao, milaza amintsika, vahao izao aretina sy fahafatesana maimbo mandrendrika ny fiarahamonina sika izao. Ary zay no dikany chapelle famindrapo, ary zay no hoe Kristy mpiarabelona amintsika. Sy zay manao tompoko, ilaina izay, ilaina ny manao rozery, ilaina ny manao chapelet ny famindrapo, ilaina ny fivavahana, fahoaka amaha izay mamatotra sika koa isika. Ary sy inona ny mamaha sika, sy inona ny mamatotra sika
fa io fitiavan-tegna, io avonavona, io fialohana ka mahatonga ny fanilika ary mifamono mifanarasy noho ny fialonana karaha ty sika ary anao paka hitondra fiadanana, hitondra sabarana, isika dia aoka araky ny afatry ny Jesoa eto, sokafy ny fasagna maimbo ny fahotana ka mirosoa isika mihavana amin'Andriamanitra ary sy anao irery fa oento miaraka aminao satria araky ny afatry ny Jesoa eto vahao Lazara. I Lazara dia izao, i Lazara dia anao, i Lazara dia isika tsiraikiraiky avy ka ny famonjena nentin'i Jesoa sy ho aiza samy rery fa ho asika ziaby. Ary zay ny afatry ny vakiteny voalohany amin'ny Ezekiela mpaminany ka milaza amintsika hoe sokafy ny fasana, ny fasany ny fahotasika zay, io ny fosika zay mandoto ny fiainasika manontolo ka engane isokatra tokoa ny fosika. Mety ilaza ary sika ry kristianina havana ahoana ary no ahafana manatanteraka an'izay ensika ny afatry mason-dahapoly amin'ny kristianina tany Roma raha ao amintsika tokoa ny fanahy. Tsy isika fa ny fanan'Andriamanitra no anilo asika ary anavao ny fiainasika, tsy ny angovosika samy rery no anatanterahasika an'izay. Rasy zay sy nanao pelerinage sika fa vitasika agny an-tragno agny, agny an-tanàna agny zegny, fa matoa sika manao an'izao pelerinage zao de satria fantasika fa ny finoansika no mampiova an'izay ary zay no lazainy Jesoa tamin'ny Marta sy Maria, mino ahy va ianao ka ny finoansika siloviny fanahy masina ary entaniny fahasoavan'Andriamanitra sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no entsika natanteraka an'izay. Ka mahereza ary kristianina havana ny fankalaza asika ny fivahinina masina dia maniraka asika, maniraka ny tanora izy mba anana an'izay alemem-panahy ka andovan'ny tany hiala amin'ny herisetra ny tanora. Mbola misy moa ny fotoana anaovana fandalinana an'izay fa hianatra alemem-panahy ny tanora mba handovan'ny lanitra ary handovan'ny tany, lay tany zay omen'Andriamanitra asika. Karaha izay koa ny fianakaviana iraina satria tadiavina ompitena noho ny fahendreny zao tontolo zao. Raha fahendrena moa izany tadiaviny zao tontolo zao, tadiaviny rasy ompitena ny fianakaviana ka maniraka anareo ho eglizy kely tokoa. Aro atsika sikiraikiraiky avy isika no Lazara asangany Jesoa ary izay no paka ao atsika ka oka isika atoky an Jesoa milaza amintsika mivoary Lazara hiala amin'ny revo amin'ny godra ny fahotana isika ary sy isika samy rery fa hiaraka isika ifama izay rehetra mamatotra asika ka iroso lalindalina koa amin'ny maha-kristianina asika. Deux mots seulement pour résumer ce que j'avais dit, un peu long bien sûr dans ce que j'avais dit à malgache. L'évangile est déjà assez long, mais chaque partie de cet évangile nous concerne, nous, chacun de nous, personnellement. C'est nous qui sommes Lazare. Lazare signifie l'ami de Dieu, l'ami de Jésus ici. Mais déjà dans son message,
le pape nous rappelle la parabole du riche et de Lazare. Et là, le pape dit que le prochain, l'ami, est un don de Dieu, comme est don de Dieu également la parole, le Verbe, le Christ. Le Christ qui est notre contemporain, qui marche avec nous, qui marche avec la famille qui était ébranlée ces dernières années, et même depuis 1917, comme j'avais mentionné au début de l'Eucharistie. La famille est ébranlée par le mal. Et justement donc, Jésus interpelle chaque famille comme il a interpellé Marthe et Marie à vivre sa foi. C'est pour cela que chaque samedi, la famille se réunit à l'église pour célébrer l'Eucharistie avec la Sainte Vierge. Et un dernier point, nous sommes tous et chacun comme Lazare, mort, dont le corps est déjà corrompu. Nous sommes corrompus par les péchés. Et justement, en ce temps de carême, nous sommes appelés par Jésus à sortir du tombeau de nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu. Pas seulement chacun de nous, mais ensemble, solidaires, comme il a demandé qu'on enlève les ficelles de la corruption quand Lazare est sorti du tombeau. Nous devons donc ensemble nous entraider pour une vie meilleure, et la vie meilleure, c'est avec le Christ. Zainu afatra atolotra amintsika menakavy amin'izao fanaovasika ny pèlerinage zao fivahinina masina izao. Zao ny fananganako velona. Nifunenako nuindro iungutra Tinilai nena piandrundi Fanifianana banu tenumikyo Utapaina uafakanyaraka Fuina uma wanda malamina Nararecho wanda malaina Kasahala vidome siliuna Wana mungu mitana kurecha Mitaraina dosidina Mituluko tovurmailana Ene vizanga janjani masuku Tumpuoi ya jafamzali Arinda Anefa
anizao enisorako iany ny androko na magidya sy zany fianako Saul fananganako velona Saul fananganako velona Izay milohay na matiasa mbola ho velona Izay milohay mbola ho velona Izay milohay na matiasa mbola ho velona Izay milohay mbola ho velona Fanifoko mitoky aminao kasitrano aho tompo velony Eva usuni anjarako Amangida izay efa netiko Azabela ufatinilako Azatawe mimarsoni utaku Sini mati novina novina Nanilasa nua famidera Pasatira mitsitra nendavaka Tena tena nifahamarinana Fanivelona tahaka izao No miterasy misaotranao Kaniraya iseho aminjanany Fademanda toko ianao Kuavia itumpo avia Bavunzewa ureka mbiu Deisafja irati ansija Ratsizi sivenu nisija Fanumenfa esendan sanani Tenirani nikuni fanaini Saul fananganako velona Saul fananganako velona Izay milohay na matiasa mbola ho velona Izay milohay mbola ho velona Izay milohay na matiasa mbola ho velona Izay milohay mbola ho velona Aoko tanteraky zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation Déploie ton cœur et viens nous sauver Délivre-nous de tout fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry